Tao anatin'ny iray volana no nomena fiofanana momba ny fiompiana akoho gasy ny tanora miisa 430 mianadahy tato anatin'ny distrikany Maintirano. Tao amin'ny ivy-toera fampiofanana momba ny fambolena sy fiompiana na KFP Andrarangy ety amin'ny Fokotany Mangotrika no nanataterana izany, izay nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny Atalata 17 ny volana Oktobra lasa teo. Natao izao fampiofanana izao mba hitsonjovana sahady no avin'ny tanora. Izao fiofanana izao natao tokoa dia entina miaraka amin'ny fikinan-dohan'ny tanora ray aman-dreny. Entina manampy an'izy ireo sahady hamaritra ny lalam-piainana sy ny lalam-piariana izay ahafahan'izy ireo mivelona sy tena hoe mampanjary an'izany atao hoe fianakaviany any aoriana. Hitantsika izao fa na dia ny eto Maintirano dia ny atody izay amidy eto Maintirano dia mbola atody avy any ivelany faritry Maintirano. Raha raisitsika fotsiny ireo ankizy dia miompy akoho 30 isaky ny ankizy dia efa misy izany eto akoho 700 arivo latsaka kely ompiana amin'ny fomba natsaraina eto amin'ny Maintirano. Anaran'ny promotion andrareo dia hoe santatra teto Maintirano tokoa ny fisiny izany hoe formation ho ana tanora mahakasika ny fiompiana izany. Tanteraka izao fiofanana izao tamin'ny alalan'ny fifanampian'ny KFP Andrarangy sy ny ONG Formaprod ka namafisin'ity CIP ny ONG ity hatrany ny fanentanana ireo tanora atao anatin'ny faritra Melaky. Fanentanana zany dia hoe tsara zany raha ohatra mba mahazo ny fiofanana tandrifana azy aby ny tamin'antsika atao anatin'ny faritra Melaky dia fa eto Maintirano satria ny projet koa dia anisany miady amin'ny asan-dalo amin'izay lafa izay satria manana asa aby zany ny tanorantsika dia gamba vitsy ny andehanao asan-dalo agny ambanivohitra. Tamin'izao famaranana izao moa ny mpiofana tsirairay dia samy nahazo akoho 3 avy amin'ny ONG Formaprod sy maro-pakasitrahana manamarika fa navita fiofanana izy ireo.